Fa ambany kosa ny tahan'ny fisondron-dronono eto Madagasikara, tsy ilay fisondron-dronono na fakanina pension izany fa tena mikasika ny fisondrona ronono velona. Ara-pahasalamana anefa dia tombontsoa maro no azo avy amin'ny ronono sy ny vokatra azo avy amin'ity ronono ity. Misy ihany koa ny ezaka natao mba hananana ronono tsara kalitao. Amin'ny ankapobeny dia tsy misy afa-tsy ronono 10 litatra isa-taona no hoan'ny malagasy iray raha ny atotany safarany hananany MDB na ny malagasy deribord izay misehatra eo amin'ny fampiroboroboana ny seha-piariana ronono. Maro anefa ny tombontsoa azo avy amin'ny fisotroana ronono na ny finanana ireo vokatra azo avy amin'ny ronono. Ny ronono araka ny fantatritsika dia anisan'ny sakafo feno. Misy ny rehetra ao anatin'izy io ary izay ma hoe misy ny filana rehetra izay izy dia iverinay fa tokony ary mety amin'ny olombelona ny misotro ronono na mihinana vokatra ronono isan'andro. Rehefa ohatra ny zaza ka manomboka mandray sakafo dia ampisotro ny ronono mba tanjaka koa tombo aingana, tombo ny saina, tombo ny tanjany amin'ny fiainany amin'ny ankapobeny. Raha tiana ahiran-tsaina ny tantsaha, atanjaka tantsaha amin'ny asa ataony dia everinay fa tokony misotro ronono satria anisan'ny olana araka ny teneniko teo satria tsy zatra misotro ronono tantsaha amidiny daholo ny azy ronono. Ohatra manareo le mamokatra ronono natao amokarana ronono dia amidiny azy fa tsy hoanina dia ampirisihana ny tantsaha isotro an'izany. Raha tiana ahay ka arantsaina ny mpianatra dia everinay fa faninanana produit laitier dia anisan'ny afaka maman'izany ary tsy tenenina tsony raha ohatra ka misy tsy fahasalamana ny malagasy inona nataon'ny dokotera ohatra ny olona moa fa tsy malagasy ampirisihana inana ronono vokatra avy amin'ny ronono. Mba hayantoana ny kalitaon'ny ronono dia tanjona lehibe ny fametrahana ny toerana fanangonana ronono manaraka ny fenitra tompony ho izy. Anisan'ny ezaka anankiray ngezabe ataon'ny MDB ny mikasika ny resaka fanatsarana analam-barotra io mba azahoana ronono tsara kalitao. Atoato ratahin-janahary inotsika fahitahantsika izy dia ametraka toerana fanangonana ronono manaraka ny fenitra tokony ho izy eny amin'ny faritra mieritseritosika eny ny MDB ary izy toerana anankiray ihany koa apetraka eo anosy zato anaovana fivarotana an'izany ronono tsara kalitao zany. Rovinana antsoina hoe tsara kalitao ny ronono io ny tena hevitra goavana be eto Madagasikara ary anaovana ny ezaka amin'izao fotoana izao. Tsy rafitra natao anafa sy anasazy ireo mpiantsehatra ao anatin'ny lalam-pialiana ronono ny MDB fa rafitra kosa natao ampandroso izay sehatra izay.